Est-ce que vous envisagez une restitution de ces îles? Non, ce que nous avons décidé de faire avec le président Razoel, c'est d'avoir cette commission mixte, ce qui était inédit, et de dire justement, il y a eu des avis internationaux, tout ça a été fait, on sait, et plutôt que de rester dans la confrontation de points de vue, eh bien nous allons nous concerter pour prendre les grandes décisions qui touchent les îles éparses. Et donc on a mis en place cette commission, elle s'est réunie, elle va d'ailleurs se réunir, nous en avons pris la décision ensemble le 30 juin prochain à Paris, et en quelque sorte, on la gère ensemble, en bonne intelligence. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut faire. Et donc, ces îles éparses, elles ne doivent absolument pas être un sujet de différent entre Madagascar et la France. On a tellement de défis, tellement de défis. Aider un pays qui a 80% de sa population sous le seuil de pauvreté à réussir, c'est beaucoup plus important que revenir dans ces débats qui sont picrocolins. Par contre, ce que nous devons faire, c'est réussir à le gérer de manière respectueuse. Et donc, on a classé, on protège ensemble. La France s'engage pour mettre à disposition aussi sa flotte pour assurer cette protection, mais on décide ensemble de manière respectueuse. On se respecte et on discute. Et donc c'est comme ça qu'on va continuer d'avancer. Et pour moi, la bonne solution, c'est cette commission mixte. Et au fond, c'est exactement l'illustration de nos discours de tout à l'heure, main dans la main, solidarité. Donc Madagascar n'aura jamais la souveraineté sur ces îles éparses. Mais est-ce que vous pensez que la priorité aujourd'hui des Malagasy, c'est d'avoir la souveraineté? C'est ce que Madagascar demande. Madagascar, certains le demandent, d'autres non, il y a des désaccords. Par contre, je crois que ce que demande Madagascar, c'est d'avoir un partenaire qui les respecte. Ce que fait la France avec cette commission mixte, c'est d'avoir un partenaire qui l'aide à réussir ses vrais défis. Sur la question des îles éparses, Madagascar et la France se sont résolus à travailler et trouver ensemble une solution sur la question. À ce titre, Monsieur le Président a rappelé que sur le sujet des îles éparses, nous avons décidé de tenir une réunion de la commission mixte franco-malgache pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. Satria tazako ianao aloha aloha tonga dia izay mihitsy satria tao aorian'ny atao hoe fitsidiana ara-panjakana tanterahany filoha frantsay Emmanuel Macron teto Madagasikara afaka omaly niaraka tamin'ny fivoriana tampony fahadimin'ny voameran'ny ranomasimbe indianana niseho izy tanterahana omaly teny amin'ny sisy Ivato. Dia nahita anao tao anatin'ny fety alavitra za moa tsy nanana fotoana ahafahana nandeha tao anatin'izy ireny no niasa mandrara satria mifampizarana ny asa dia ho za hoe ho atsony ny olona satria mahalala ny aty vilany izy tao anatin'izany satria ny mpanaraka ty ivelany tsy ary hafantatra daholo ny hoe ny tsipitsipriany sy ny zavatra mikasika ny reniraharaha fiaonana tampony hoe inona marina ary ny tena atao inona ny tena satria mety hafa ny voatatitra dia hafa nefa ny tena zavatra misy Dr Belandry mety namaritra hoe izao misy ny loha hevitra raha le some ohatra no resahana dia mety misy mety tanjona no tratrarina ho an'ny mpiarakara satria na ny hoe Madagasikara napetranona le izy teratany malagasy ihany koa ny sekretera général zany vondrona izany ianao zay ataontsika hoe mitazana tsy fantatro manona isan'ny atraizany fandraisanao anjara atao anatin'le izy tonga tamin'le tanjona mety hoe eritreretina ihany ve raha nandraisanao sy ny ainanao an'le izy le fiaonana tampony dia toizako le fanontaniana hoe Madagasikara zany afaka tsy fantatro 10 taona 20 taona 20 taona atao aorian'iny fiaonana iny sy ny ataontsika hoe loha hevitra zay mahakasika ny ara-tsakafo moa zany tena mibahana atao sy ny atao hoe resaka fandriampahalemana na ny fiarovana anahoany Madagasikara zany ao aorian'iny fiaonana iny. Ia, misaotra aloha amin'le fampidirana tena marina tokoa teny toerana ny tenako tsy hoe mpandray anjara fa anisan'ny ny olona nasaina ny tenako ohatry ny olona nasaina rehetrarehetra. Tsorika aloha fa ny tenako taloha dia niasa teo anivon'io commission de l'océan Indien io tompona andraikitra na projet ny ataontsika hoe ny tontolo iainana atao sy ny fampianarana ny tena andraikitra ny raisiko teo tamin'izany fotoana. Raha manontany ianao hoe inona zavatra soana zavatra ohatran'ireny raha ohatra zany ara-teknika ary sy ara-politika sy ara-diplomatika dia tena fanararoatra tokoa satria marina zany tsy afaka milon'olona ny firenena malagasy aty anivony tikatra ranomasimbe indianina ity. Fantatritsika tsara fa misy firenena anankidimy ao anatiny eo zany Madagasikara, Maurice, Seychelles, Comore dia La Réunion moa zany zay frantsay.
raha ilasitsika hoe marina tokoa fa nyloha hevitra atao moa zany de ny hoe ny raha atao amin'ny teny frantsay izy de hoe resaka souveraineté sécurité alimentaire de zay sécurité moa zany masahana zavatra be dehibe maninona tokoa moa zany zany loha hevitra zany no safidina raha mifahazahoaka satria tsy zany nandrafitra an'izay taddio fa sika zany dia manana atao hoe adiry ary fahafahana mamokatra ho an'ireo nosy anankidimy ireo satria kely de kely eny ireo nosy ireo fa raha jerena indray zany ny arena amin'ny akapobeny de afaka manararoatra an'izay le fisian'ireo firenena azo lazaina avakely fa matanjaka ara-piarikarena no isika zany tsisy mahamenatra zany kely reo firenen'ireo fa matanjaka no itsika anatina fiarikarena raha tsy resaka fa tsy ny ataontsika hoe ny PIB par habitant fotsiny tsika zany hoe raha atao zany ny tombana de ny hoe eritreretin'olona fa isika satria azadino fa tany alohan'ny taona 20 tany de Madagasikara ny sopotra mpamatsy an'ireo firenen'ireo fa zao tsika lasa mpanafatra dikan'izay lasa mitsimbadika resaka fa mampanahy kely fotsiny de zao ny frantsay moa zany iny de fa milazana n'olotra hoe de iara-miasa kaiky anao projet structurant sy ny karazany kanefa ny loza de ity raha tsy mitandriny tsika menakavy dia ho lasa karazana sehatra fiariny reo olona manambola am'ireo firenena ambin'ireo Madagasikara amin'ny famokaram-bary amin'ny fikarakarana sakafo fikarakarana ataontsika hoe ny zavatra zay mety ilainy satria moa anatina vondrona ataontsika hoe régional ohatrany tony dia le tombontsoa iraisana tsy maintsy jerena anamorana zany ary zay mihitsy ny tena isany somary nanaitra kely ny saiko am'le fanamorana am'le fanakalozana ara-barotra ka raha tsy mitandra tsika satria zany daholo tsika tsy niomana tsara angentsika tamin'ireny sadeka reny tsy niomana tsara angentsika tamin'ny komeza marina misy koa le hoe resaka APE AFOA zany hoe fiarahana miasa tamin'ny accord de coopération miaraka tamin'ny partenariat miaraka tamin'ny européenne io de ny firenena te amin'ny Afrika Atsinanana moa zany sy ny Karaïba ny tena tao anatin'le izy kanefa tsy nazahoantsika tombony mihitsy le satria tsika tsy niomana satria tsy maintsy miainga foana am'ireo inona moa zany ny zavatra mety avoazatsika ary mety koa mety anahirana mamokatra azy fa tokony ilayntsika am'ireo firenen'ireo raha jerena nefa ntsika manana ranomasina betsaka noho zareo tsika manana tany ngeza noho zareo isika manana vokatra na ambonin'ny tany na any ambanin'ny taminy noho zareo iza zany ny azo tombony beponina noho zareo fa saingy mahantra noho zareo de ny ahina zany eto raha tsy mitandrina tsika apetrako tsara raha tsy mitandrina ary ny frantsay de miditra ambiletra mihitsy ataoko faragnysosina le ambiletra amin'ny alalan'ny fisiany la réunion eo hiditra matevina mihitsy aty Madagasikara amin'ny lafiny sécurisation sy ny souveraineté alimentaire io zany hoe raha amin'ny aratsika satria tsy diana tokoa zany efa tena mijaly angetsika raha mandehandeha raha Madagasikara izy mety hanao fanazavana anao docteur Rabelandry fa ny olona zany zao ny ataontsika le nanaraka satria nomena andro tsy iasana mihitsy zany mba hoe anarany le zavatra zao ary tsy nteto Antananarivo ihany zay atao hoe tanàna napetrany fihaonana tapany sy ireo atao hoe fitsidiana ara-panjakana fa manerana anao sy de tsy niasa tamin'ny larobia zany fa hoe andro tsy iasana io fandraisan-karama fa mba ahafahana manaraka le izy de ny olona zany hoe tena niado an'ny tombontsoan'ny Malagasy Madagasikara ve ny mpiadidy rehetra zay nandray anjara atao anatin'ny na ny fihaonana tapiny na ny tao anatin'le hoe fitsidiana satria nisy fifanarahana anakena zao natosony tena lampampanjakana teny avoloha mbola tena mijery moa zany nadolony tena votoaty le zavatra ny sony to fa hoe lohalohatenina akora sy ny anina fotsiny no nozarana tamin'ny pampalala vaovao de ny olona zany zao mijery an'le izy hoe tena niado an'ny tombontsoan'ny Madagasikara sy ny Malagasy ve ny mpitantana sy ny mpandray anjara tao anatin'iny fionanareo zany reo andro anakorareo satria ny eno zany ny ety ivelany de hoe ny frantsay milan'ireo arena kibony tany terrara ny filo frantsay de tsy ny ambamba mihitsy miteny hoe karakarolo le 20% mahantra aminareo fa aza miresadresaka ny zavatra mety mampifanolana hoe resaka momba ny resaka Élysée Parsa ohatran'izany zany zavatra ino de rehefa meno an'le discours nandritran'ireo ataontsika hoe le fihainana tao anatin'ny COI de hoe ohatra hoe ny Mauriciana zao de manavatra zavatra ny ivelan'ny COI indray izy amin'ny zavatra ilainy ao an-toerana misy zany ny akoho ohatra raha ohatra ny zavatra
zavatra eny tao anatin'izany dia zay nge le fanontaniana mipetraka Andriamato Rabelandria. Marina zany ka marina zany ary tsy diso zany eritreritrao ary tsy diso ny eritreritry ny olona satria tonga de toko mahisy koa le resaka satria ny olona zany eritreritra hoe ho tafavoaka amin'io sommet io ve le resaka Élysée Parsa aloha tonga de toko mahitsy le izy satria any moa zany ny tena iopanany eritreritry ny be sy ny maro satria ny vakiny ny filoham-pirenena komoriana Batsilana tamin'ny kabary nataony tamin'ny fanokavaniny makasika ny hoe Mayotte de komoriana somary nanaitra ihany le izy satria tsy naposina antsika ny tokony ny teny an'izay hoe dia ny Élysée Parsa dia any malagasy fa izy moa zany tamin'ny fotoanandroloha de hoe ici c'est la France de somary betsaka ihany diso fanantenana amin'ny zay lafiny anankiray zay ataoko farangisosiny iny raha mahakasika indray an'le fomba fijery ange tsy maintsy miankina amin'le loha hevitra ihany le matoa zany nakan'io resaka loha hevitra io ny mpizaika dia nalefany makany mihitsy zany ny fanaovana solo isan-karazany fa mampanay oza dia isika zany matetika tsy tafahomana ka rehefa miresaka tafahomana tsy ny ao anatin'ny fitondrana ihany fa malagasy ray manontolo mihitsy satria raha diniana fotsiny zany hoe be deabe ny zavatra tiana atao eto a Madagasikara voalazanao teo fa maninona Maurice any ary tsy voandroany ange nisy an'izany nisy fotoana ny asa tany Maurice ny Mauricianina io zany satria matetika moa zany de misy an'ilay atao hoe règle d'origine hoe avy aiza marina izy amin'le fanakalozana traçabilité sy ny sisa voilà ka ny olana nefany zavatra vokarina any Singapour zavatra vokarina en Chine de alefa makao Maurice tamin'ny masoko zany de mandalo kely eo Maurice de estampillena hoe vita eto Maurice de alefa makaty Madagasikara satria zay moa zany de misy fanarana tamin'izany hoe fanalefahana ny taxe douanière zany sy ny ataontsika hoe ny tsipitsipiriany amin'ny tataoketra mahakasika ny de anisan'ny vomafitsika satria tsika eto inona moa zany sisy zao zany le famokarana vaty amintsika makany tadio tsara fa nisy fotoana namokatra an'le ovitsika natao hoe sponta nisy marina tokoa moa ary anisan'ny karakaran zany ny tena tamin'ny fotoanandro 700 tonnes fotsiny tedaviny olona fa tsy vitatsika 40 tonnes no lasa ary tao anatin'le 40 tonnes arangamba ny atsasak'izay naverina ary Mauricianina de anisan'ny manahirana mihitsy amin'ny zavatra ohatran'izay de kivy le tatsahantsika de tsy nanao intsony de izao ndray tsika iverina amin'izay ka raha ohatra hoe tsy any fotony mihitsy hoe alefa fotsiny le soni nefa ny antsika tsy nandeha taty aloha zany hoe ny anticiper efa niomana ataontsika hoe 2 taona 3 taona 5 taona taony aloha za tsy mily fa efa niomana tamin'izany tsika satria raha mandeha zao ianao zao be deabe zao am'izao fotoana zao ange ny tatsaha efa miala amin'le tany io manapirofo an'izany maninona zany be deabe tatsaha zao tonga eto andrenivohitra tsy Antananarivo rery raha mandeha any Antsuy ianao mandeha any Port Berger ianao mandeha any Sambavy ianao de lasa miakatra tanàna ny tatsaha fa maninona satria matsiaro karazana tsy voakarakara izy reny raha mandeha any Ambatondrazaka ange ianao am'izao fotoana zao vary ange ny tena fambolin'ny olona any fa inona ny olana ao Ambatondrazaka ny resaka fifehezana ny rano sady efa tsisy amin'le changement climatique amin'le fiovavan'ny toetrandro no tsy voakarakara koa zany ny ataontsika hoe tsala amin'le nataon'ny Somalaka taloha reny hoe mba mikarakara manala ny fasika manisy ny tambazotra na rano afahan'ny olona mamokatra no izy ny fitehirizan-drano nomezana moa le resaka dame taloha fa le hoe ny rano ary tsoroky zany resaka Maurice moa tsy manana loharano zany fa misy tanàna kely anankiray zay de misy fanangonana rano fotsiny ranonorano zany no angonina de angoninao de io no hoan'ny sotrony Mauricianina ka izany zavatra zany oza hoe raha ohatra ka tsy voaobatsika mialoha kange mba andiso ny eritreritro zay fa raha treto aloha fa kosa nefany misy any zany tetikasa zay ataontsika malagasy misy ataon'le hoe FRERA zany io le hoe fonds de réhabilitation d'entretien ny réseau hydroagricole to Madagasikara le faritra tena mamokatra zany ny eritreretana anaovana an'izy io efa zavatra tsara zany fa ny olana de zao nanantsika n'ren'le sehatra reny ho an'ny tanora malagasy zany amin'le hoe jeune entrepreneur ruraux isy an'izany tany amin'ny faritra tsoro mandidy tany 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 fositany raha tsy diso
zavatra ohatran'ireny no teny ilaina satria le tanorantsika variana amin'ity Facebook ty variana n'ity le resaka oeraoera amin'ny resaka hirahira sy ny fandeha ataon'olona fimezana fotsiny moa ndraindray fa tsisy mieritreritra n'le rapitso mihitsy nefa tsika varaika poka vidiana asa 200 sa 100 raha mandeha midina ianao ka ny tiako tenena anatin'izany mahafaly an-dralà mihitsy satria eto koa antsika manana olana ngezabe amina resaka financement resaka financement rural zany resako eto tsy ty resaka microfinance ty mihitsy nanavitra antsika satria ny taux zany de sortie anio nge lafo loatra tsisy olona mihoatra ny 12% zany taux de rentabilité interne Roland dikan'izay tsika nefa am'izao fotoana zao misy any amin'ny 120-140% rehefa ataonao anatin'ny taona zany ny taux ka eto zany de miteny hoe mila mailo tsika fa tsy tondra ninina ho atsika le fametrahana an'io na tsara raha le signature tsy zavatra ratsy mihitsy ange rehefa atao ohatrany teteny hoe docteur Belandry tsika ihany ny vahaolana amin'io fa ny olona nge ny azy ny tombontsoa ny tena mibaika ao anatin'lizy mazava ho azy tsisy frantsay na mauriciana na seychellois na comoriana faly aminao zany samy mandrivotra ny dra ho any amin'ny daholo io fa tsika ny tokony ho tonga saina am'le zavatra atao ary tsy tokony eritreritra mihitsy tsika de mampalahelo frantsay tsisy mampalahelo frantsay zany matoary tsika tafiany sy ny zanahany nge ny angahaka le arenatsika teto ary fatantry ny anglisy ny frantsay mihitsy fa misy arena to amitsika ny zavatra sariny tranga tamin'ny Malomaraina zany de teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana ny rovan'ny Madagasikara moa ny etsona azy indray ankehitriny ny filoha frantsay de nandray anisan'ny akoatran'ny hito nandraiky mpanjakana de nandray azy teny le ataontsika hoe taranaky ny mpanjaka na ny sy ny andriana ataoko zay mihitsy ny malaza azy de somary niteraka ataontsika hoe fanoikevitra maro samihafa ihany le izy hoe raha nitranga tany amin'ny 100 taona lasa mahery de tsy tokony ho reny ny sarany miseho zany satria namela ratra na tiana na tsy tiana ianao de isan'ny mpikambana atao anatiny ataontsika hoe andry anankiray ao anatin'ny resaka fandravonana ny tantara sy fandaminana amin'ny tantara sy ratrana velan'ny tantara tao anatin'ny CFM teo aloha fa ahoana ny famakianao an'ireny satria ny olona zany de mahita hoe fa inony ty mifampisakambokambona mifampananana be ty nefa ny raha zavatra niainana tamin'ny fotoana andro ary tadidin'ny olona tsara hoe ny kabarin-drana valina fatelo teo Andohalo tany amin'ny septambra tany amin'ny fotoanandro hoe tany efa namen'Andriamanitra tsika ty tsika tsy hakany any hafa ny tsika kosa de hoarovantsika ary de vonona am'izany de ohatran'ny hoe manamafy ny fon'ny malagasy teo ambanin'ny fitariany rana valina torata am'izany fotoana zany fa raha ny sariny tranga atao maly aloha de tena mifanohitra be am'izany tena hoe ary tsy disy ny olona mieritreritra an'izany satria anatina seraserany ianao nareo atao anatina serasera misy le atao hoe communication verbale de misy atao hoe communication non verbale ataontsika hoe misy serasera zany tsy voatery tsy maintsy miteny ianao fa ny sary sy ny fihetsika de midika zavatra be deaibe raha dika fotsiny am'izao tonga de ataontsika hoe saryndray mipika de karazana fandravonana ataontsika hoe fanampenana tanteraka ny zavatra nisy teo amin'ny tantara zany ny zavatra nitranga raha le communication non verbale zany jerena fa ny zavatra tsara mariana koa dia tsy Antananarivo reny Madagasikara azadiny fa na ny Betsileo zao misy mpanjaka maromaro na iny faritra Tsinanany misy mpanjaka maromaro faritra Atsimo io zao tsika amin'ny resaka mena be io misy io resaka zafiny fotsy zafiny mena iny avaratra rehetrarehetra iny dikan'izany tany Betsimisaraka io zany mila manahirana mila mitandrantsika satria zavatra tokony ho jerentsika de l'unité nationale donc tsy mahasolo ny taratry ny tantara mihitsy ny zavatra mitranga Antananarivo na izany tsy zany marina zany ny fanamariana teo hoe zavatra nitranga tamin'ny nanafian'ny frantsay Madagasikara tamin'ny fanjanahana ny protectoral moa zany na mazava ho azy de aveo mivadika karazana zanatany mihitsy isika de narary satria be de be ny zavatra nitranga tamin'ireny Roland tsy ngamba tsy valapatreto ka amiko somary ny karazana maladresse
ataontsika hoe fitavozavozana amin'ny lafin'ny aratserasera sy amin'ny lafin'ny fikirakirana atao hoe sa ve tena endrika ve tsika mahay mandray vahiny de le hospitalité mihitsy ve mahatonga an'ireny fihetsiky ireny mety hoe tsy tena ivalapatra mihitsy tsika fa tranganisy moa l'izy de mba hoe lalovana kely ao anatin'ly satria maro koa ma tsy de nieritretra atao ambadika izy fa anao reconnaissance ny ataontsika hoe ny crime la bibina sy ny sisa tamin'ny andron'ny fanjanahantany Frantsay fa tsy mbola zay aloha no nitranga tamin'ity le visite d'état zay natao ty hoe fa laza fotsiny président Frantsay le hoe hoatsona ny historien sy ny scientifique ijery anao ny fandalina na ahoana no ahafahana miroso makany amin'ny andaminana ny zany rehetrarehetra zany sy mba hidirana amina hoe pejy vaovao zany eo amin'ny fifandraisan'ny ny tsara ngely izy le foto-kevitra nge tsara satria ny ray aman-dreny tany alony ny aran'le izy de ray aman-dreny tany alony nanao an'le izy fa na izany ary de misy fiteny frantsay zay atao hoe l'histoire est têtue dika zany tsy mamela anao andeha ho azy am'izao fotsiny ny tantara fa mipetraka foana ny tantara ary ny tantara de tsy azo kosehana ny zahara tokony tranga de ohatrany nataon'ny Frantsay tany Sénégal nanao fofonana pabaimaso tany Afrika ary jereo tsara ny zavatra mitranga any a Burkina Niger francophone nataony reny Mali manina ny olona no monsieur révolté no antonio ary mila gérena mila jerena zany le za tsy miteny hoe Frantsay rehetra de ratsy kosa tsy marina zany satria misy mpanao politika frantsay nge tonga saina amin'ny zavatra nisy taty amin'ity faritra Afrika ity ary ny politika frantsay zay miantra amin'izao fotoana tsy hidirako lalina no mahatonga azy anana olana amin'izao fotoana ty Afrika de zay no mahatonga azy mifikitra ary anisany karazana varavarakely anankiray hidirany aty Afrika Madagasikara satria mieritreritra izy anao sécurisation ny corne de l'Afrique io amin'ny alalan'ny Fazoï sy amin'ny alalan'ny hoe hiaro amin'ny ranomasy Madagasikara tsy be deaibe marina sinoa ngeny tena siny amin'iny satria sinoa manjono tena tsika tsy maka an'izy ka rehefa tsy tatriny koa zay satria manana frégate be deaibe izy tiany sécurisena ny tsy amelana de satria io matsy tena rapport de force internationale mihitsy resaka hoe io zany misy an'le hoe taloha zany de voazarazara nge ny izao tontolo zao hoe tiany an-tandrefana tiany teny tantsinanana tiany an'izao sy zao fa lasa miova le izy lasa misy le atao hoe nouvel ordre manjary lasa ny sinoa sy ny sovietika am'izao fotoana zao no anakina ny firenena afrikanina famonjena azy ary io zany lasa ary efa prévisible le izy satria teo zany ny sovietika nanao hoe miresaka Élysée Pars adao takiny io fa ampinainareo zavatra enjana be nge zany satria koa soviétique malala fa misy an'le 17 milliards de mètres cubes de gaz de schiste sy pétrole lao ary raha ny 1% an'io fotsiny voatrandraka tsisy mahantra zany eto Madagasikara fa ny olana de zao isika hoa tsy niomana ary mba jereo fotsiny ange raha ohatra satria tsy dirany ty resaka ty fa fanoy ny fanabiazana eto amitsika fampianarana eto amitsika firy moa zao ny taux de déperdition avy any amin'ny olona efa tsy te hampianatra zanaka zany tsofa aloha miandrombe kalona kosa mahita hoe ohatrany tsy nianatra indray ohatrany tafahitainy amin'ny fiarahamonina iny mety zany voly le nandindriny ka zay mihitsy ary io zany mila ny gasy tsirairay kanefa moa zao ny olana de zao hoe azadiny fa reo zanakitsika am'izao fotoanareo nge nitondra ty fireneny tirapitra izy rehefa nianatra de ny zanak'ireo olona manambola am'izao fotoana zao de iza zany nitondra ny teorina kanefa reo olona efa tsy mifantoka intsony eto fa ny maka ny ataontsika maka ny zopirenena firenena hafa raha no ataony vaindondra raha resaka fiarovana teo satria isan'ny teman'le CEO io moa izy ny Rabelandry fa anaraka doka sy apiditra ny pentsika rehefa aveova hoe tsotrany hafahafa ihany ve le fipetraky le fiandrianam-pirenena raha ohatra ka hoe firenena vahiny no de ilaza zany fa hoe hoarovanaina reo de hoavy ny fitaovana satria sy ny voalazan'ny président français tamin'ireo le intervention nandritry ny toerana samihafa zay nalehany le hoe ataony moa zany ohatran'ny l'exercice fanazaratena zay ataony tafika le nisan'le tulipiny hoe dimanjato ny frantsay io am'ireo ronjato sy arivo mandray anjara ao anatin'le izy ho ampina ny flotte ho an'ny Fazoï mba ahafahana tsika ve zany de tsy am'ireo
arena zay ananantsika de tsy mba hoe doraka antsika mba hanana sampiaty fa tsy le vedety rapida kely tsy afaka makany amin'ny otomerany iarovana an'ireo ataontsika hoe iadivana an'ireo tsy le tisy pakany arena andranomasitsika iretsy zany tsy le fiandriana pirenena mihitsy fi am'izany fotoana tena manahirana mihitsy le izy Roland ho manokana aloha zany a tena manelingelina ny saiko mihitsy le hoe vahiny no idikte hoe zao ny tokony arovana anareo anjaratsika izany tena souveraineté nationale mihitsy zany mino aho fa ho tsapan'ny mpitondra am'izao fotoana zao ary tsapa malagasy manontolo fa anjaratsika miaro atsika fa ny olonantsika nge de zao tadio fa nanontanytsika am'izao fotoana zao ary nge tsy voaritsika akory tany misy eto Madagasikara be deaibe nge zao ny olona mitarainy tany olona efa mipetraka atao 7 taona 10 taona lasa ny olona zay manambola eto amitsika zany de io zany hitarika am'le hoe ahoana tokoa moa zany ny fomba fiarovana ny moron-dranomasitsika zone économique spéciale motsika moa zany no ndresahana ary mbola misy fomba filaza azy keo ary eo satria zone économique spéciale tsika io very efa averiko foana zay very eo amin'ny $1,300,000 par mois tsika ça fait any amin'ny 10 milliards de dollars par an zany very am'le pillage ny ranomasitsika fa ny verenako fotsiny de zao hoe teniaro atsika ve no ataony eo satria azadiny fa nanao vavy azali iny dikan'ireny de hoe azametsika ianao inga azali fa mba tanjaka neny anay aty jereo tsara le langage diplomatique an'izy ary nareo malagasy aza mandeha mitonatonana ny Chine na ny Russie fa zay efa eto ary zany message zany mila jerena akaiky ary izay no mahatonga an'le hoe firenena maro moa zany amin'io taloha fomba fanaofana hoe rehefa te hife firenena anankiray firenena matanjana anankiray de izy mametrakolonao zavatra misy zany ary io no mahatonga ny any Burkina Faso sy Niger amin'io AES io zany miezaka mafy mihitsy miala am'izay fa tsy moramora fa isika ve osa andeha am'izay lalan'izay eo am'izay indrindra maty satria isan'ny tamin'ny Zuma hery ny filohan'ny Républicaine Madagasikara de hoe inona no mazava-dehibe ny visite d'état sy ny sisa de nandeha serasera ary isan'ny voalaza tao anatin'izany amin'ny hoe anisan'ny mety ho tombony ao anatin'io isiny hoe effacement de dette na partiel io ohatrany tao anatin'le serasera rehetra tsy nahaino an'izany ina mety ho samy mety ho anatina hoe takalo ndray koa zay hoe ataonay ny effacement de dette fa ny condition misy condition aty sy aty de raha izay faharoa ny parlementaire frantsay sasatsasany ankoatra ny fianakaviana akaikinga Paul Fanoarana ihany koa de nanao pression mihitsy taloha natokavany président Macron tatiny amin'io le mbola tavelany atsefa zany hoe citoyen français io nanao ny asa amin'ny gendarme taloko izy jereo momba an'io satria tena hoe tsy aradrariny ny fomba hitazoma anazy ary amina condition manahirana be tsy nahinona vaovao mihitsy zay sa ao anatin'le dinika miafiny zany tsy voatery ho resahana pabe maso fa mety mangina any ambadika any rabelana marina zany misy fitenenan'izay ary io moa zany anatina diplomatie de misy an'le hoe l'économique détermine la politique zany hoe tsisy miraraha an'izay olona any anaty figadrana any tsisy miraraha an'izay olona voagadragadra sy voasambotra any raha ohatra ka mbola afaka mitrandraka volamena eto zay raha ohatra ka mbola afaka mitrandraka pétrole eto zay raha ohatra ka mbola omena anay ny terara reto avy alao hoany zay ny lafiny anankiray faharoa ndray kosa de zao tena marina le nilazainao tao sensible be les sujets dikan'izay matetika amina diplomatie tsy atao atrangatranga io masom-bahoaka zany zavatra ohatran'ireny izy moa mahita raha tsy efa lasa le olona sa mbola tsisy malalange zany ary io na inona tsy maintsy ataon'ny fanjakana malagasy monnaie d'échange ihany izy raha ohatra revokanay io dinina ra contrepartie zay daholo io tsy zavatra mandehandeha ho azy zany fa biby isy le atao hoe la loi de la contrepartie zany hoe ty nomenay anareo inona nomenareo anay tsy maintsy zay foana atadio fa tsisy firenena mihitsy amono antoko aminao jereo tsara ngena de ataontsika io fandalovantsika anatin'ny Fonds monétaire international sy ny banque mondiale io aniza moa no vola mandeha makao ary izy moa tena mibaiko an'io ifehezana anao tsy afahanao mihetsika anao satria conditionnalité rehetrarehetra nge rehefa tena dinihany tsy mamela anao mihitsy ivelatra raha ohatra ka tena tokony ho izy miresaka effacement de la dette reo tsy enao teo tsy ndreo firenena frantsay ve ny tokony andeha anao de indemnisation antsika
fa tsy tika andeha angataka aminy fa izy ny olona sa manao an'izany ary olona afaka nanao valorisation an'izany tamin'ny pillage-na arena ny ataontsika hoe ny erisetra nataon'ny frantsay teto zany nge raha toko milafiny raisam-pirenena azo atao tsara mihitsy ary idio tsara fa satria non sujet izy izy professeur andre zay a resaka îles éparses satria fa tamin'ny tany amin'ny taona 69 fa nge nefa mivoaka kosa hoe any malagasy io ka manina ndray mbola asiana resaka gaga ihany aloha interview nataony président Macron maly tonga de non le hoe napetraky ny mpanao gazety solotena ny fieto Madagasikara mikasika hoe matiny malagasy de mirevendiquer an'io resaka îles éparses io de non fatomboa amin'ny valo teny hafa de makany amin'ny resaka hoe dinika makany amin'ny raha mitatana an'ly sy ny sisa no izy fandrebirebeny zany fandrebirebeny zany satria io koa moa zany am'le miresakatsika communauté internationale ao nge ny tena diplomaty tsy mampanina ataoko faraka sosiny hoe ny fietsaram-belatsiny betsaka ny non ny diplomate zany a mety midika oui ary noi amina diplomate zany a mety midika anao dika zany mila mahay manao lecture politique ianao mila mahay manao lecture diplomatique ianao zany a amin'isy toedraraha anankiray ka raha ny fahitako azy a efa mirangorango koa mantsy sonoa sy ny sovietika miandry mihitsy izy fa saingy zao misy io resaka ataontsika hoe fahaizana zany migérer an'le diplomatie économique sy politique eto amin'ny tany sy firenena ary isika koa moa zany a raha tsy mbola ataontsika hoe tafavondrontsika malagasy amin'ny foto-kevitra anankiray hitondrana an'ity firenena ity fa mifanipaka oatra ny valalakarona fampisambisambotra eto famonomono sy fanipinipy lacrymogène eto tsy ho tafavoaka mihitsika mafanontaniana ray alohan'ny andraisana ampiaino Rabé Landry hoe rehefa tena meno an'izany zany sy mahita an'le zavatra nitranga rery tao anatin'ny 2 andro farany de hoe na le mpitondra kehitriny na mpitondra hafa noteo sahirana ihany izy manoloana zany fiazakazaka na ny raharaha ato amin'ny faritra miseho na ny zavatra miseho maneran-tany zany de sarotra ihany le hoe tsy ho afaka tsy nanana marge de manœuvre ataoko entre guillemets na le mpitondra zao na le mpitondra teo fa de mety ataontsika hoe mety anaiky ihany mety tsy de anana an'le hoe ozape andeha ohatra n'le ataon'le azaly reny zany taminaly sa hoe ahoana ny tena marina nge na izy aloha sahirany fa ny somary manahirana kely ny ty fitondrany ity de zao ny fananany filoham-pirenentsika n'le zo-pirenena frantsay tena handicapy ngeza be ao anazy iny za mahita hoe misy fiazana ihany eo aminy te iotra te hanao zavatra tsara fa iny tena mamatotra iny Roland ary za zany te hitarika mihitsy hoe tokony isy lalàna mihitsy eto Madagasikara tena extrême be ny resahako hoe na ianao gasy na ianao vazaha fa tsisy double nationalité zany mialatsiny ny Côte d'Ivoire aloha ny enjana be izy aloha hatreto mikasika an'io satria misy candidat présidentiel ny tratra an'io de hoe tsisy hevitra ny candidature anao satria anao mizaka ny zo-pirenena fa frantsay anaraka nreto doko reto tsika de aveo mandray ny piano ihany ko eny ary eto le pahampitoana zay rahana aminao ihany ko araka nefa natsidika teo zany dia natao lavalava kely aloha ny fampidirana satria tsy isan'andro koa no manana an'ity vahiny ity satria vahiny ngeza be ty araka ny nambara teo izy de pahiara toekarena efa natsidiny teo ihany ko moa sady diplomate ihany ko izy amin'ny lafiny anankiray dia docteur Rabé Landry efa mpikambana teo anivon'ny conseil du fampihavanana malagasy na ny CFM izy raha efa misy antso aloha de ho raisina mpitiavana izy sady tolorany anaraba miaraba tompoko salama miaraba miarabo raha teo tsara fihavanana ny malagasy tsaratsara ny diplomatie frantsay de tokony omena Madagasikara izato tsy malala ny tantara ny Madagasikara andreaky Macron ary zay tsy afahaenara firenena frantsay raha imantolo ny parlementaire frantsay na olona sobavam-bahoaka de miditra lalina be amin'io amin'ireo fasan'ny Macron tena izy la France reny ary tsy manatsena koa anefa raha atkano fitondrana an'le Matoandro Rajoelina nazao ny malagasy any satria marina tsara mihitsy nay voalaza ty hoe mamatotra azy ilay 20 cm
ny tiako tenenina zany ty zao inony mampafantsona misy eto azo atao zany raha ohatra ka tena vonina am'izany ny fitondra malagasy tiantako tsiny hoe inona moa natafafidirana iny madama Burkina be iny taty antiseo ity fa tena tsy nitity fitenena zany ary makaiky anao hoe zany ny olona fa ianao isika ary ny tenony hoe mila fitandremana koa na zahatra atao ny zahatra tsako koa tamin'ny androna tsiry fa raha misy hoe zavatra ohatrohatrany ingeny misy tana mbola afaka manao ianao rehefa avy eo fa ho zarazaraina ny fotoana inona hono tena midiran'ny lera mato tsy de arako loatra moa satria ny fotoana koa za tsy tena toerana hoe misy Burkina be ao anatin'le Sioui misy an'izany hoe ohatrany tsy de tsinjoko loatra satria tsy tokony mitafiditra mantsy ao anatin'le izy akoatran'ilay ataontsika hoe firenena mikambana observateur de misy atao observateur de ohatra zao sono ny observateur koa tsy voatery avy any fa mety ny ambassadeur any eto no mireprésenter an'le izy de mety ho zay angamba tsy fantatro na tsy de nanaraka loatra an'izay fa natinana tsy tinange Burkina be efa tena naka position enjana be mihitsy raha ohatra ka mahakasika frantsay ka tsy tokony agagy zany tsy tokony agagy efa misy antso hafa ho raisitsika izy miaraba tompoko salama somary ela kely le radio any aminao de napio mihitsy aloha eny tompoko ohatrany ratsiratsy izy zany ratsiratsy kely le fifandraisana aminao avy any Arivomamo izy le miantso rehefa miresaka Arivomamo zany be lehibe mihitsy ny atondoha atony na za teo aloha Arivomamo zany koa district amin'ny ankapobeny de isan'ny faritra satria ao de misy an'le hoe manala lonto zay ratsy lalana be ratsy lalana mahavokatra vary moa tena malaza any tsy nitsisa zany mihitsy eny mahagagy satria raha mandeha makany Amandritsara ianao na Maty Ambafandriana vao tsy ampy teo amin'ny tapabolana teo nandeha tany tena mahavokatra ary tany tokony amboarina mihitsy le lalana 180 fa maninona no zany no mipetraka satria andray Sioui tsika lalana tokony tena mbola afaka lama be ary teo Tananarivo mbola andrakofana ohatra misy vola ihany ke zany eo anaovana an'ireny fa hoe hoany mantsika rehefa avy eo Roland ny olana nge mahatonga ny olona ary zay moa tsy voaresakantsika teo fa mandeha be nge le resaka hoe fédéralisme efa be dehibe no mivoy an'izany satria miantony de tsotra matetika tokoa miaigny avany am'le toerana nge le arena trandrahany fa rehefa jerenao rehefa lisy jereo zao amin'ny faritra iny Total Energy iny efa manao exploitation any amin'ny faritry melaka iny fa jereo lalana miala tsoro mandidy makany Maiterano tena mampitomany za tamin'iny nandeha Morondava iny efa be dehibe ny zavatra trandrahana any iny faritra avaratra iny de latsaka ny ranomasonao hoe mitofo maso ianao Roland tena tanimbary tsy takamaso fa de tsy afaka fa bloqué de dikan'izay limité ny olona am'le fampianarana raisina ny antso ary miaraba tompoko allo eny tompoko ya faly miaraba ny topo radio faly miaraba ny vahiny miaraba tompoko raha tetsi mindrano eny raha tetsi mindrano voalohany indrindra moa momba le resaka Sioui resaka filoham-pirenena frantsay ianao manam-pahaizana momba ny toe-karena aloha tonga de lampiniara politika no jerevako an'le izy olona tsy misy ninona ho antena itsika aloha amin'ny mahafiloham-pirenena frantsay azy satria olona mitovy nationalité ireo miresaka reo nationalité anankiray eny ereo ndray samy frantsay reo zaloha raha eto de tsy maintsy hitady anareo komite fampihavanana malagasy any an'izay matoa filoha io rehefa mialy eo rehefa avy eo satria tsy aly eo am'izao io fa tsy maintsy misy zavatra hafa hoa io zavatra ataony eo io tsy maintsy ho takiny olona aminy tsy maintsy hitady anareo io rehefa avy eo iteneniko anareo zay resaka momba ny ekonomia no mipahay toe-karena ihany raha io resaka Sioui io raha amin'ny lafiny ankapobeny tsy tsika malagasy rery no jereny zareo ny natao eto ary satria ny hoe mandeha toro ny fivoriana io ho an'ny firenena eto amin'ny anomasiny andianina nefa mbola le frantsay no mitana lehibe no sapote be dehibe ary manana gain be dehibe ao anatin'le zavatra toa de dongino mayoty dongino la réunion Madagasikara koa zao io fa io ataony a Madagasikara amatsy izy satria inona le izy miala am'le frantsay daholy le olona niaraky taminy misy dikany lehibe zany amin'ny lafiny ara-toe-karena satria ao Frantsa anie tsisy minana tena iny tsika ve efa nahita
hoe hitsandraka fahasomainty eto zao ny frantsay de fanaheno atsika hoe hitsandraka arena kibony tany any amin'ny tanin'ny frantsay no malagasy na olo-kafa fa ny tsika manko tsy fantatro hoe inona le mahatonga atsika anao an'izay tsy le resaka nataondreo fa izy aloha raha araka fahitako ny resaka filoham-pirenena frantsay sy resaka filoham-pirenena malagasy de hikarakarana ny piste d'atterrissage le piste d'atterrissage mety le ary amin'ny glorieuse ngamba ohatra sady mitondra ny heviny ihany moa izy amin'ny lafiny anankiray zany fa le hoe reto frantsay reto igny zany satria raha auto latsabato zany hoe eo izy manana la réunion izy efa minkonkonina efa mandamina ny sainy reto mpiambany reto satria fampitatra hoe ny antom-pisin'ny CEO igny zao de mamerimerina izy de fraternité etseretsetra apiditra amin'ny maillot koa izy ao anatin'ny CEO efa mandeha zany resaka zany fa Comore zany sisa no manahirana azy io fa maka namana ny reto io zanao an'ilay atsisika moa filaza azy amin'ny teny ihany hoe manao an'ilay atsisika mba hidirany maillot ka raha atao latsabato raha pitsora afaka pisy de fa majoritaire foana marina zany ary zegny mahatonga ana amin'ny teny teo mila mitandrana foana isika ninona zany relation zany économique sy ny relation ataontsika hoe diplomatique atao azahoana tombo foana io rehefa haitsika zany no migérer azy tsisy olona very zany raha ohatra ka olona vonona zany mahalala ny hoe tombontsoa an'le firenena fa matetika isika ohatra matikena maso za tsy miteny hoe tsy mahay ny gasy tena mahay ary jerony nareo olona ny fandimby teo ny ministre des affaires étrangères atsika ny olona manana ny maizy azy tao le fa io koa miankina amin'le fanapahan-kevitra ny olona tena manapa-kevitra fara de avy eo koa tsika zany ny olana koa zany eto de zao hoe tsy efeniko aloha zany fa le système mihitsy zay le mahatonga ny olona midradradratra ny fédéralisme tsy ratsy mihitsy le système am'izao fotoana zao ny constitution tsika io fa tena miodina amin'ny tokony izy hoe tena misy tokoa ve mibalizy amina resaka pouvoir législatif pouvoir juridique zay tokony ifehy ny pouvoir exécutif fa matetika de ny exécutif andray lasa mibaiko législatif sy juridique zany de efa tsy mampandeha zavatra satria raha vao tsy ataonao miodina mihitsy defa koa any amin'le législatif manahirana satria tsy manana n'le fari-pahaizana mahalala hoe loatra ny tokony aona ny tokony hofidiana solomavo-bahoaka na sénateur angeny olo le fa resaka fizarazarana niny satria mahantra ny olona kibo aloha ary avero kely fa misy raha olona zay ny teny tena marina mihitsy le izy ny safidinao ozy izy le olona de mandeha any am'izay tombontsoa misy anao na zavatra hafaty anao ary fa misy tombontsoa kely azahoanao de le tombontsoa avoaka madinika aloha le hoanina androany ka raha misy hoanina androany de lasa aloha milahatra risy manao ny akanjo zay tombontsoa eny ary ty raisiny ty anstudia morina tapaka izy ny fiona CEO moa zany tena tsy fantatra isaky ny firotonany sy ny sommet ohatrandray fa de avy any de atao ndray izy 5e sommet zao le natao fan firy zany fantelo napetrandreny zany Madagasikara le tamty tamin'ny satria ny voalohany de efa nisy anankiray koa tao anelanelany tao de io moa zany efa napetrako tany aloha misy antso technicien nandao ampidirintsika ty antso ty aloha ary miaraba tompoko araba tompoko miaraba ahena kely le aminao aradiso ndao ary le izy tsy aty amin'ny hoe ny tombontsoa sy mianina aloha zao ny resahako safady izy fa le tena natafotoina amin'ny olo-pirenena malagasy angamba tsy zary izy le nambaran'le filoha frantsay io ny andresako azy hoe any ny tena iaviny fa nafotoina nakoatran'le voatatsy izy de fa niteny fa anay ny il se passe de ozy rehefa niresaka teny amin'ny akamaso moa izy hoe débat picrocolin ozy zimba kely tsaroko tam'izany anatra teny amin'ny lycée tany amin'ny 4e tamy rabulé nahitana zany zavatra zany de zao zany débat picrocolin zany tsy le tototra hoe tsy hinana-kanina fa tena le hoe tsisy fotony tsisy dikany tsy tokony atao akory itelenambarany fa débat picrocolin de hoe anareo nosy tsy anareo nosy nareo raha mahantra velona io valopolo-isan-jato nareo raha tsy homan-kanina tsara akory tsy mianatra ny ekidy inona koa ny tokony hidiranareo amin'izany tsy raha tena fanaovana tsinitsinina ny olona fotsiny tsotro zao tena fanambanina tsy mihoatra an'izany aitsio raha diso reny nandresako azy
iny moa niteraka resabe izy iny nisy karazana lifandraisana to ihany hoe nisy interview zay tao arin'ny fitsidiany teny amin'ny Kamaso filoha frantsay mivatsy ireo délégation niaraka tamina zany zay nanoloran'ny ray euro ho an'ny Kamaso aloha de ny Kamaso zany teny Moperapedro am'le hoe anaovana efitrano sekoly 10,000 vola io fa atao anatin'izay le hoe tsy aloha le valopolo isanjaton'le mahantra malagasy miaino ambanin'ny seuil de pauvreté ozy izy fa le ady hevitra momba an'izany ihany zany entre guillemets resaka mandany jiro angamba n'izy raha ohatra ka zay antikanazy am'ty eny mamparary fo zany fa tsy tokony de ho variana loatra am'izany tsika fa marina tsy diso ianao ka fa anjaratsika manana ampopo tsika malagasy isika nge raha tena ohatra ka tena mifototra ary nanana ataontsika hoe mpitondra tena endry hatramin'izay ataoko hoe hatramin'izay ka hatramin'izao tsy ohatran'izao tsika fa sangy tsy fanomezantsiny moa zany fa zay ny zavatra misy sika koa zany moa araka ny teniko teo misy marina nge ny teny Lazare Zafiaso tamin'ny fotoanandro hoe le système électoral eto amintsika amin'ny resaka tokony capacitaire hoe olotra ny ahoana ny afaka hifidy satria misy olona angany mahavoatra fantatritsika rehetra nge zany ny tenako avy any amin'ny sistany mahalala tsara mihitsy hoe président ny fokontany na ny olobe eo no mitondra karapifidianana de Arotsakaria zavatra misy amin'ny anaran'ny rehetrarehetra de zay rehefa nahazo vola iny diny zavatra misy zany de zany ve natao fifidianana zany hoe le modèle ary apetrako ihany koa zany am'le resaka système judiciaire eto amintsika sy juridique eto amintsika hoe misy raha mbola misy ihany koa le olona ataontsika hoe tsy maty manota olona fita fa mangalatra olona hita fa manodikodibola olona hita fa mandika lalàna de arovana tsy tafavoakotsika tokony hitovy ny olona eo anatrehan'ny lalàna ary amiko zany aloha raha hoe ty ihany ty ohatra fiatsaram-bela tsy miala tsiny fa mahitsitsy amin'ny resaka ady amina kolikoly fa raha tena anao tsika tsy mila mazavatra lavitra ngefa be de be eny zavatra mitranga eto ary mahamenatra mihitsy le izy tonga bakivaky ka tsika raha vao tsy tena hoe tena mandeha mafy mihitsy resaka farankanana be fa tany teneniko zany zavatra misy anangana zavatra ianao de tsy maintsy kolikoly resaka sanatriny zany manao mpandarah ianao ka sana manahirana kely de ary zany tokony hojeren'ny fitondram-panjakana akaiky mihitsy hoe lizy ane tsy mila mitady lavitra mihitsy hoe resaka voara illicite be de be vo mitazana ianao tanàna ny fokotany nge ny olona malala an'ireny voalohany indrindra nge ny hoe ny arena ohatra nasina carbonetra vetivety de mitombo be ary be de be zany be de be zany ary manahirana de hitanao hoe olona tsy manao zavatra iny nefa de lasa ianao efa niasana andrindra 9 taona 10 taona tsy mahatsangana ny ampahazato le kory nataony tsy fialonany zany fa resaka fanamariana fotsiny ka mila izaka be de be zao hoe le firaisakinany le samy malagasy indrindra miainga ny fotony any fokotany any sy any mivondrona isan-karazany any mila tonga zany fika malagasy atsika orindra tokambarotra vitsivitsy reto ndray matora Belandry mbola manana ny ampapitoantsika mbola anoizana ny fandaharana mbola eto ny vahiny any mato docteur Rabelandry mpahito ekarena diplomate ary ihany ko misehatra milafiny maro za zao tena mahita an'le izy ry docteur Rabelandry zao fitondrana zao zany de mahita Madagasikara tsy maintsy mandroso 10 taona moa zany fepotona esana efa aminandeha zany ray taona mahery de matsiaro le fitondrana teo aloha ty zany misy an'le hoe fisanratana 2030 de raha jerena zany zao le hoe mandat 2025 mitapotra zany ty de tonga le 2030 ohatrany hoe tsy nahandra le fisanratana 2030 ihany zany de ohatry hoe ovokovoana be le Madagasikara tsy maintsy mandroso de asa hoe anahoana zany mba mameo sarisary zao mifahitanao azy hoe Madagasikara d'ici 2030 zany na zany après 2028 zany ohatrotra ny ahoana lesy kosa aloha tsara manana vina manana vision zy ny filaza azy tsara be le vinan'ny filoham-pirenena ary zay foana ny teneniko hoe raha ny fahitako azy ane raha ny tena tsy mijereny lafiny akoatran'izay fa ny zavavana vokany de manana fomba fijery any izy zany tena hoe mba te hiotra saingy matetika ny zavatra tsapako de misy olona manao karazana afanapo be loatra amina zavatra atao ohatra fotsiny zao mame ohatra tena faratsistika any mino afa tsy mifiloham-pirenena kosa nanao hoe zay manao kapa sambory am'le teo ny faharoa manarakarak'izay ty resaka tsy popoka gauche à droite ty za koa de tsy mino eny filoham-pirenena manao zay mivory ery de tao an'izao fa zao misy olona manodidina eo zany indray manao karazana mety amin'ny fony
fa lasa manao excès de zèle apetraka eo moa iny le hoe d'ici 2030 zay natsara ny tamin'ny androny rajonary mampianina hoe vina 10-15 ans zany no nijerena satria fampandrosoana zany tsy vita ao anatin'ny roa taona telo taona ny atao hoe fampandrosoana mantsy de misy zavatra anankitelo ingeza be ray de ny lafiny ataontsika hoe ny eny le atao hoe resaka structurant zany hoe tena fotodrafitrasa mihitsy zany ao ny lalana ao ny telefona ao ny rano ao ny jiro ao zany ny sehatra fahana mamokatra rehetrarehetra reny ataontsika hoe ny todrano sy ny karazany zay aloha anankiray zany tsy vita moramora resaka jiro fotsiny ary defa problème faharoa resaka olombelona zay efa vahoama nandehandeha hiasa amin'ireny toerany reny nefa jereo ny université tsika jereo ny zanakitsika tena mampalahelo be ohatrany sanatrigadrany any anatin'ireny université reny mpampianatritsika tsy voajerytsika araky ny tokony izy fahatelo de tsy tena efa tsireo ny lafiny arabola resaka mobilisation financière itsy tokony olany fa satria tsika tenenina foana hoe mipetraka eo ambonin'ny arena fa tadio fa io arena io nge rehefa mbola tsy voatrandraka tsy arena ny dikany tsy zavatra azonao sotomona amin'io rehefa mbola ambanin'ny tany eo kanefa koa mila mitandrina satria io zavatra io de zavatra moralany zany hoe tsy renouvelable zany hoe tsy azo averina intsony eny ary misy antso ambadika eo ary de horaisina ianao ary miaraba topoka salama miaraba tompoko salama miaraba ny vahiny sodra tompoko miaraba za io zany atyany arinariva kia io dia ny tsena tamy laribia aty moa laribia ny tsena farany volana avrily tsika zao isan'andro rehefa farany volana avrily olo zao eo amin'ny ray apa-efatry ny mpivarotra zany mpivaribary zany hoe tena feny vary erany tsena voamerika anao de vary voamerika anao de vary voamerika anao de vary de ohatr'izao zany ny vary efa tafidina 900 dimapolo sy 900 dimapolo sy 500 ny kapoka ohatr'izao fa tamy laribia nandeha ny tsena tsy raha ampafolon'ny mpivarotra no varibary ary ny vary mbola 500 sy 700 hatramin'izao fa avrily tsika efa raty fararano tsika zany zay zany le zava-misy am'izao tsika ny teny zao de io le le tiako atongavana mantsy de zao hoe ny vary ny foto-tsakafotsika malagasy nefa ny vary ary za tsy ny tena tsy voafe ka ny vidim-bary maintsy ny tsy voafehan'ny fanjakana amintsika ny teny zao ny foto-tsakafotsika ny zavatra faran'izay lafo indrindra fampiresaka tamina akisy tany atsaha zao voaniko maraina de ny tantara izy any aminay io izy ale any amin'ny zareo any tanety bevarahana any am'izany tanety bevarahana zany tena faran'izay mora ny vary am'izany mbola mahita vary na 500 sy 700 ianao any rehefa fararano ohatr'izao fa any aminay izy mbola 500 sy 900 ny vary amintsika miteny zao zany zany le zavatra miandry atsika voafetra moa le fotoana ao anatin'le anina ny azy efa hita hoe voalazana amin'ny ambanivangony any le tiana ho ampitaina ao anatin'ny resaka hoe vary foto-tsakafo malagasy amina vanim-potoana ataontsika hoe fiakaran'ny vokatra avo de avo sa tsisy iny ambony ny tiana tenenina zany de afa fanampy atsika amin'ny frantsay me masomboly manantsika manana fo fifatsika ny olana zany anankitelo tena olana lehibe ndray aloha zany de le ty fivavavan'ny toetrano ty tena ny fiatraika angeza be io ary tsy afaka ny anticiper-ny io tsika ny faharoa de resaka bilan céréalier atsika io zany hoe raha atao zany ny hoe firy ny zavatra vokatra firy ny ilaitsika miiba be tsika dika zany efa tsy voandroany nisy zany efa 600 000 tonnes teo nafarana zany io nefa tsika io la mpanorana vary ny fahatelo de le resako teo le resaka makasika le fototra fitrasa zay miaraka amin'ny resaka ny ambioka zay ampiasaina
tsisy mahalala za de miteny anao taloha nge tsika nanana an'ireny atao PCD PRD les plans de développement communal sy ny plan de développement régional ohatran'ny lozantsika izy reny nefa tsisy olona mahalala ny zavatra misy eo atoerana fa tsy olona miainao ka ny fahitako an'izy io a tsy maintsy miveryntsika am'le approche atao hoe HCD le atao hoe HCD izy io de hoe human centre de design zany hoe le olombelona mihitsy aloha ny jerena ary le olombelona voakasika le tsy fisimbary ary malala ny olona nany amin'ny tsy fisimbary fa raha vao te ambony latabatra tsika no mijery afaka manao théorie fa io théorie io tsy valable raha tsy vérifiena amina resaka empirique ka eo zany a no mitarika ny sain'ny mpitondra ritra be deabe hoe fanilazako teo misy ezaka kosa ataon'ny fanjakana fa tsy hoe de anenjika ny fanjakana eto foana tsika tsy zay loatra fa ny antony fisiny zao karazana fandarana zao de arak'le hoe sady manabe no mitaizany mampafantatra ka ao anatin'le fampitazaina mihitsy zany tsika manao hoe mba eno ihany reny olona fa tsy de hoe zay olona miteny rehetrarehetra de natao hoe anongana na hoe mpanohatra zay zany mba afatro tiako ampitainy fa raha resaka vary io tsy tokony hijaly am'izany tsika fa resaka problème anankiray koa de resaka infrastructure resaka fampampisorana teo resaka lalana tena ihany zany tsika tokony fototra betsaka mihitsy ary io zay koa maninona tokoa moa tsika ny tsy afaka ino ny filoham-pirenena fa ohatra nefa mba nomena fitaovana engin rehetrarehetra igny ny faritra docteur Belandry mba ahafahana hoe mba manao an'le amoahana ny vokatra ary mivolanana an'izy reny mila gasoil mila entretien miaraba tompo salama oui salama verina kely tena misy mitsakosakona mihitsy le ambaran'ny ramsey docteur Zafady na tiana na tsy tiana de zao kosa tena tsy maintsy mba releveko ohatran'ny i rehefa fandrele hoe izy manana vision fa le akaikiny le manodidina azy nambary zany tamin'ny fitondran'ny amin'ny Ravidibelatsina nambary zany daivatrany amin'ny dadabetsiranana mihitsy de fanteneny zany izy ne tsara izy ne zao hoe fa le manodidina ono ahy ena maso ve ny mahatonga an'izay filazana zay sa tena mba misy zavatra ifarana azy ifarany jereo koa sary ty jereo koa sary ty fa tena miala tsiny miala fondro fa rehefa ozana hoe aleo Artemisia fa hajanony ihany ty aleo téléphérique fa hajanony ihany ty aleo laliten'ny godana fa hajanony ihany ty aokakose sotra tompoko amtombo zany fanamariana ataonao zany ka angamba le niresahako teo mahakasika an'le hoe vision nge ilaina foana ary zay natonga na niresaka tamin'le voalohany hoe miodina tena miodina tokoa ve le institution de la république le andry anankitelo teo ny exécutif ane natao araha maso ny législatif ary ny législatif de natao amola vola lalàna ifehezana zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy firenena amin'ny lalany juridique ary juridique kosa no mametraka lalàna mba tsy siny gabraraka ohatran'izany fa nyfanontaniana mipetraka de hoe tena niodina araky ny tokony ho izy ve io mécanisme io de tsy ny valiny ary io rehefa zay tsy zay ny valiny dia mandeha any amin'ny lalàna tsisitsika mba misy remarque kely fotsiny tiako ampitaina zany resaky ny filoham-pirenena amerikanina taloha Barack Obama misy ny olona zany rehefa manana olana izy de amina fitrana firenena anankiray de mandrangandranga ny hery manao famoretana tsy mamela ny olona hiteny Obama no miresaka an'izy io rehefa dinianao le izy hoe marina tokoa zany de atao hoe le démocratie tsy midiky zany fa zany démocratie zany de mety amintsika satria atsika manana ny kolotsaitsika nazara dakono am'izany mihitsy fa misy système hafa zay natonga na nyresaka an'le HCD teo hoe inona moa zany ny zavatra tena mifanandrify amin'ny toe-tsaina sy ny tompo malagasy satria koa raha vela samy iteniteny eo daholo ny olona tsy de zay loatra ny tanjony fa afahanao manitsy ny dianao satria azadino misy projet ohatra miresaka téléphérique ianao tena zay tokoa ve ny zavatra tediavin'ny olona ary zay zavatra tediavin'ny olona zay nefa tokony voiziny ao anatin'ny antemera-pirenena fa tena zay ve no entin'le tao anatin'ny antemera-pirenena anengele izy de ny Sénat ndray zay misahana andreo le collectivité de tena zay tokoa ve ny tediavin'ny collectivité fa le olana de zao fantatry le mpitondra le faillan'le système de afaka miprofite izy hoe andao ataotsika zazahoana be deabe ao amin'ny Sénat andao ataotsika ny azahoana be deabe ao anatin'ny assemblée nationale de mipaso ohatran'ny amin'ny taratasy any amin'ny postra le zavatra tia napetraka de tsy mety le izy misy antso momba atikao de ho raisitsika andray ary izy miaraba tompoko
salama e efa vonona izy erina kely afa misaotrana ndray dahoary le resaka vary teo ihany resahako mantsy ny tena mantsy ny vitentsika hoe ohatrany tsy de rarahina loatra ny tantsaha de lasa makany miakatra any amin'ny ireny voizy mialatsiny ato fotony tsy de zay loatra tsy resy lahatra am'izay fa raha ny tantsaha tena mamokatra mihitsy ny fa mampatonga ny tantsaha mitsoaka tsy fandriam-pahalemana satria mamboly izy mavokatra izy varitra vokatra izy ala indro zalahy zanany ataon'ny olona kidina-penina zany zay zany le zavatra tena mampalahelo atao amin'ny firenena zany anjara andraikitry ny fanjakana zany fa tsy ataon'ny fanjakana zany tena miteny mihitsy tsy ataon'ny fanjakana tsy manao fanjakana fa le olombelona araka ny teninao teo le olombelona aloha le tena miteny aminareo tamin'ny andro zay nahazo barazy rehefa nahazo barazy zay tsy izay ny fanjakana hoe manao fikambanana nareo de nareo maintsy manao rapport any amin'ny DRDR manatitra tatitra zany ny DRDR amin'ny fifidina nataonay taty arina izy niova amin'ny fitondrana tsy mipetraka ntsony zay zavatra satria le DRDR tsy misy tsony fa izay zany nanapa-kevitra andao tsika ho tazomitsika ty fikambanana ty hitaizahantsika ny barazytsika io de mitohy foana le famokarana hitenena aminareo zany hoe le za le nao tantsaha tena mamokatra ary mitazona zay famokarana zay fa le andraikitra ny fanjakana ny tsy ataony zay ohatra ny hoe mifahirany mission zany fanjakana misy présence de l'état anisan'ny daholo zany zay sécurité ny tafiditra dolika satria zay ngenina tonga tao anisany tsy hoe diso ianao am'le fomba fijerinao na hoe tsy d'accord na tsy d'accord tsy any izy fa raha hitany izy tsika hoe ina daholo ny facteur mahatonga ny olona mandeha manao karazana exode rural anisany anankiray ny sécurité ary tena manana lanja ngeza be tokoa fa ny tena olana nge ao anatin'le izy de resahako teo le infrastructure resaka barrage resaka fanajariana tany resaka aménagement hydro-agricole be de be le paramètre ary indrindrindrindra mbola averiko indray io lalana io na mamokatra takininona nge ianao ny coup de facteur miakatra foana hoe raha voaratsy le lalany de tsy maintsy mitombo fanapetaka iny ao anatin'izany Andriamantoa Belandry de efa nioatra ny mandana filohan'ny efa presque moa zany telo ny tikatokavana de hoe ny faritra eto amintsika gouverneur moa zany eo de tsy fantatra tsony izy mandrafitra ny budget io zany fa de sady ataoko anaty faranksona sady mandidy de homanao aloha zany zao zay mpitatany eny amin'ny faritra satria tsisy conseil régional zay raha tokony izy manapaka an'zany rehetrarehetra zany hoe ny vola makany zany zao tsy fantatra tsony hoe vola aveza moa zany zao mandeha makany amin'ny région hoe raha ny tokony izy ma tsy efa voafaritra ny lalàna amin'ny feny vondraboakaparitra mihitsy hoe zao isanjato ny anina de miverina makany amin'ny faritra de ahoana ny itsinjarana iny zany zao mety mahatonga le izy zany le règle de jeu tsy mazavy ary ohatrany tsy mbola mieritreritra hifidy lehibe amin'ny faritra zany ary tsy mety satria ny olona tokony hifidy nge tsy mbola misy tsy vonona daholo amin'ny ankapobeny ary eo zany mila manahirana kely amintsika tsika tena mbola voalohany indrindra mba miangavy andao ry aloha io ny lalam-panorenana misy eo andao ajaina ohatrany anak'Andriamaso fa tsy zay tsika atao no atao na izy io na mpanohatra io na tsy mpanohatra io na iza zay ny mba afatro kely anankiray faharoan'izay zavatra faharoa de nataotsika hoe gouvernance ny fahaiza mitantana indrindra resaka gestion na priorité mety manana priorité ny mpitondra am'izao fotoana zao tsy fahamezatsiny zany fa fanontaniana mipetraka de hoe tombontsoaniza no kendrena am'le fomba fitantana am'izao fotoana zao apetrako zay fanontaniana zay sy maro mieritreritra ny tsirairay de fahatelo mba tahitodika kely mpanohatra tsy fahalitabatabe tsy aroa satria tsy mahavita manabe tsy mahavita mitaiza tsy mahavita mampahafantatra ohatry nataon'ny topo radio ataony mpitondra andromaso koa sako jereo ary reny mba te hampahafantatra zay tompoko de le nosy malagasy de préfet efa milaza mihitsy tandre mananina anio aza manao fiatsika manala baraka sintsisa de tena tsisy de ny vahiny andalo teto zao de mety mametra-panontaniana tsy hay ve resaka lamina be kely Madagasikara malemy aleo zany tokony manaiky ny mpanohatra eto Madagasikara fa malemy amin'ny lafiny be de be malemy fa raha potikevitra
malemy amina resaka mobilisation, malemy amin'ny resaka ataontsika hoe fijoroana, malemy amina resaka vision, malemy indrindraindrindra amin'ny arabola ary ihany ny tena olana indrindra satria rehefa betsika angenao tsy maintsy mila vola foana ary matetika moa zany ny mpantoko politika eto amintsika ara dia manao toko politika mba ahafahana miditra anatin'ny sehatra ny fitondrana karazana atao monnaie d'échange zany le anaovana politika tsy zany ny politika ary io zany dia tena mitodika eto amin'ity ihany ty tena mila manabe raha ny mpanao politika mila mitaiza ary mila mampafantatra zava-misy misy am'ireo no ataony fa le maika dia ny hoe mitsikera fotsiny le fitondrana ary efa tsapan'le fitondrana zay dia alefany daholo ny préfet mody ataony hoe mandalovana ny préfet efa fantatra nge dia 100% fa tsy ameny mihitsy fa ianao rehefa tonga saina ny olona raha olona ao anatinatara misy olona arivo ka reo olona reo miaraka mitsangana 700 fa 100 sisany eo milaza aminao fa tsy defa lacrymogène zany de olona tapitra amin'ny fotoanantsika rabe landry fa ny zavatra resana nefa mbola be diabe ndao tsy nizaraina amin'ny fotoana manaraka indray izy fa dia akasitrahana aloha ny fandalovanao tamin'ity marainy ity mizara ny fomba fijery sy natao hoe mitondra vahaolana ihany koa satria maromaro ihany ny atao hoe sosikevitra nentinao teo na ho an'ny ivelan'ny fitondrana na ho an'ny fitondra ihany koa akasitrahana koa ny mpieno zay tafiditra mivantana teo na nitondra fomba fijery dia sy nametraka fanontaniana ihany koa akasitrahana teknisiana mametraka mandrapitafa misaotra betsaka Roland dia misaotra ny teknisiana dia misaotra anareo zay nandray anjara dia misaotra anareo koa zay niainy tany tokantrano tany